voizo fandarana manokana arahina osaka ny faranerinandro iresahana ny tontolo ara-politika toe-karena sosialy trangam-piarahamonina andraisana vahiny ady hevitra mivantana voizo voarano zao eny ary mankasitraka antsika mandrakariva tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny valambovalopolo teboka roa radio fivoarana faly mandray antsika ato anatin'izao fandarana manokana sady voalohany ihany koa moa zany eto amin'ny onjapeo iresahana manokana lafiny zavatra maro toa ny sehatra ara-politika, ny toe-karena, ny fiarahamonina, ny sosialy, ny fanabeazana sy ireo zava-misy iainantsika amin'ny fiainana andavanandro. Inona fa dia alinanao ny fandarana voizo izay amelabelarantsika ireo karazan-doha hevitra samihafa. Inona ihany koa fa dia angilatsofiny ianao satria ora raibe izao no natokanay iresaresahana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Nazanaty zany dia tianay ny mampafantatra anao fa ny fandarantsika zany isaky ny farany herinandro dia anasana vahiny izy io hitondrana lohahevitra maro loko ary ihany koa hitondrana vahaolana izay azo aroso ho an'ny fiarahamonina malagasy, ho an'ny malagasy tsy vaky volo izany. Tsy tazona nao elary ny tenako fa dia iroso savetrany ao anatin'ny fandarantsika ho amin'ity androany ity tompoko lasy tompoko vavy saingy ity ampanomboana dia manolotra ny araba manokana ho an'ny vahintsika tsy izay zany fa Andriamatoa Laza Razafiarson izay efa fantatsika malagasy moa zany isan'ireo kandida mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena teto Madagasikara. Izy no hiaraka amintsika anio anio ny heviny hitondra indrindra ny fomba fahitany ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Miary kosa no misana ny lafiny ara teknika ao ambadiky ny trano fitaratra ao, asaina ianao aty atokantrano anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Miarabanao Andriamatoa Laza Razafiarson, tonga soa eto amin'ny radio fivoarana vahiny nasaina manokana ihany koa ary nosafidiana tao anatin'ny maro andray anjara amin'ny adevitra izay ataontsika mirahalahy mianaka eto amin'ny androany. Miarabanao Andry, miarahaba ny miary eo amin'ny lafiny teknika. Miarahaba ny vahoaka rehetra mihaino izao fandarana izao ary manolotra teny fisaorana manokana ho an'ny radio fivoarana izay mandray ahy amin'ity fotoana ity araka ny radio fivoarana azy dia iritsika mba hitondra fivoarana ho an'ny fiarahamonina ny fiarahantsika eto fa tsy hoe fandaninandro akory sosikevitra ihany no antsika eto amahana olana dia faly miarahaba antsika rehetra dia mino fa aritra ny olona ihany antsika eto iandry amin'ity androany ity. Ora raibe izao no iarahantsika eto Andriamatoa Laza Razafiarson heverina fa afana ny adevitra angotraka mihitsy ho ny fomba fiteny izay marobe ny zavatra tiatsika tantsaha, tiatsika rehetra zany ho fantatra satria miavaka ny vahintsika ao amin'ity androany ity namana Laza Razafiarson. Marina zany Andry anararotiko iarabana ny vahoaka mpiaino antsika ny amin'ity fotoana ity dia misy hira zay efa angatahako izy io isaky miakatra plateau fiarahamonina moa ho resantsika eto dia ndeha mba angatahako amin'ny miary izay hirany Rahoga nitondra lohateny hoe tontolo ny Gasikara afantarantsika hoe nanahoana ny fiarahamonina tany aloha tany dia manahoana ny fiarahamonina misy antsika amin'izao. Za moa fantatra ny be sy ny maro fa eto mieritseritsika ihany koa no fonenana dia manararoatra tsy hoe manavaka akory fa manararoatra miarahaba ny vahoaka etsy amin'ny fokotany Nampangabe, Ambatomanga, Vinany, Ambohidava, Antanety kely sy Manjaka manontolo iny satria fantatra ny be sy ny maro eo anatin'izany fiarahamonina izany misy anahy dia mba mangataka an'izay hery izay alohan'ny hanomboantsika fandarana Andry raha tsy mahadiso. Dawary namana miary. Tontolo tsy manana baro tsy misy ny birikatsy teto antany ny teto Gasikara ny tontolo ny fahabola fihavanana no nanjaka fiarahamonina vahoaka nahazo faka fa izay Antolo fahiny la ny Tramanga fiarahamonina
fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika le retsiny teto a ny tanàna nadio nany fahalemana malagasy ny sainasinany ainany maolonde izany no kiasy ny velona teto fahiny a fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika le retsiny teto a ny tanàna nadio nany fahalemana malagasy ny sainasinany ainany maolonde izany no kiasy ny velona teto fahiny a fanandondona kosingy aby sandry tsy mba ny ambamba fa avy tena andava namotika niray tanàna de teraka teo fanjakana baroa ireo zay kelikely ray tsy mba nisy apaka tsy mba nisy atoraka ny lefa nanao taritositry niparitaka lafiny valoa fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto a ireo ty filaminana nisintaka teo nakasisiny a malagasy ny sainasinany ainany maolonde izany no kiasy foko 80 a fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto a ireo ty filaminana nisintaka teo nakasisiny a malagasy ny sainasinany ainany maolonde izany no kiasy foko 80 a rehefa tonga kosa ireo jolay tsambo rehefa natsapa ireo zavakanto teto avy de babo a ka nanao ankera ny tontolony gasikara fo zanakavokona ny toekarena na ny fiaramonina na ny toetsainy fereny magasy ireo kolotsaina fahiny a fiaramonina kora sy malezolezo no misy anketriny e fiaramono metisy tsy fantatsy zay nipohirany a ireo malagasy sy malalakory zay tena fiaviny e efa resiny tsy ainy tontony fanontolona fiaramonina kora sy malezolezo no misy anketriny e fiaramono metisy tsy fantatsy zay nipohirany a ireo malagasy sy malalakory zay tena fiaviny e efa resiny tsy ainy tontony fanontolona malagasy todiony tantarany tanànanao a migaskarany tanazanao e aza vela oraraka tanny magasy anao a omeo asiny areo razambe anao a ry malagasy todiony tantarany tanànanao a migaskarany tanazanao e aza vela oraraka tanny magasy anao a omeo asiny razambe anao a omeo asiny dadabe anao a omeo asiny ninibe anao a omeo asiny ireo nanabe anao a zay tonkiry zay André Mato Lazara Zaferson mafe zavatra maro ary mafe ny fiainany malagasy mihitsy moa zany ny firenena tanindrazana no ambaran'izay iran'ny rahoga izay a voaresaka taony hoe fiaramonina sy ny fihavanana raha tsy diso ny fitadiako tao anatin'ny cercle de réflexion no nisy anao taloha nivadika izy io ho lasa avitra ho an'ny firenena isan'ireo candidat platsaka hofidiana ho filohampiren'ny Madagasikara anao tamin'ny taona 2012 nitondra ny vinam-piaramonina ny fomba fijerinao makasika ny rafitra amin'ny ankapobeny raha izay iry zay no jerentsika vetivety namana Lazara Zaferson dia miresaka makasika ny fiaramonina sy ny fihavanana simba ny fihavanana potika ny fiaramonina ankehitriny tsy misy intsony ny atao hoe pitarika ahoana ny fahitanao ny fiaramonina malagasy amin'ny ankapobeny amin'ny maha olon'ny fiaramonina anao
amin'ny mahafilohany antoko anao amin'ny mahapolitisianina anao. Ny antoko zay hoentiko moa am'izao fotoana zao fantatra amin'ny anarana hoe RCR na Rassemblement des Citoyens Responsables. Natao tamin'ny teny frantsay izy io tany amboalohany satria miady koa ireo avy any ivelany. Ny mba hiditra ao anatin'le antoko ka misy citoyen malagasy be dia be any ivelany ihany. Faharoa manarak'izay mitady olona tompona andraikitra i Madagasikara, mitady olona andraikitra marimarina kokoa fa efa tsy samandray andraikitra tsony eto amin'le firenena. Ho fampivondronana an'ireo olona andraikitra ireo nananganana an'ilay RCR ny alana atao amin'le avitra amin'ny firenena dia nivadika eo RCR ary nadika tamin'ny teny gasy le RCR teoriana hoe tambaben'ny olom-pirenena nampiraisy ny andraikitra. Raha afoezina zany dia hoe tolona ho antsika ny fametrahana fiarahamonina mirindra manomboka izao fa rahantsika mahalala fa rava ny fiarahamonina malagasy. Tsy misy tsy mahalala an'izany tsika, tsy mifampatoko tsony malagasy mifamono malagasy ady tany etsy ady tany ery ady fananana isan-karazany mpangalatra isan-karazany dahalo isan-karazany feno ratsy ny fiarahamonina misy atsika ihany. Tsy fotoana ve zao andraisana andraikitra ka ivondrona an'ireo olona andraikitra, zany hoe le olona mihitsy nefa tia mandray andraikitra fa tsy voatery hoe tompona andraikitra any amin'ny fanjakana izy. Fa misy olona andraikitra be dia be any amin'ny fiarahamonina any. Ao amin'ny fiarahamonina misy anao ohatra dia misy olona tsy manana andraikitra ao amin'ny fanjakana fa mandray andraikitra izy ory zareo so dia mba tokony rehefa hanapaka-kevitra tsika amin'ity resaka dahalo ity dia mandray andraikitra le fiarahamonina. Reny olona ireny no avondronay ao anatin'le hoe tolona tambabe ny olom-pirenena nampiraisy ny andraikitra ka mivohy foto-kevitra izay dia le fanovana an'le rafim-piarahamonina, fanovana an'le rafitra politika, fanovana an'le rafitra toe-karena mba ahafahana mampirindra ny rafitra anankitelo ireo io le lazaina hoe refondation du système politique raha midika amin'ny teny vahiny noho izany tsy ady moramora le izy karaha itentsika hoe fiarahamonina malagasy manahoana ngamba tsy zahatsony ny tsara toerana iandry fa ianao ny tena tsara toerana indrindra satria ianao no manao ny vaovao isan'andro dia ianao no mahita ny zava-misy isan'andro dia ny mpiain'ny radio fivoarana rehetra dia malala fa mikorotana fiarahamonina misy atsika. Noho izany tsy izany mbola hanampy indray ny zavatra efa tsapan'olona fa miara-manaiky tsika fa rava ny fiarahamonina malagasy. Rafitra ho ianao fihavanana simba ny fiarahamonina fa rafitra takiny ahoana tokoa moa zany tianareo apetraka ao anatin'izay. Raha le rafim-piarahamonina zany ny resahana ohatra ny tokony ho izy amin'izy io dia tsika fiarahamonina nametraka mpitondra dia le mpitondra no mametraka rafitra toe-karena hitantanana antsika mba hivelomantsika. Ny olana nefa rehefa niala teto mpanjana tany dia nametraka olona izy fa tsy mividiany dadantsika na ny mamantsika na ny dadabentsika io olona napetraka teo io fa zareo nametraka n'le mpitondra dia satria zareo nametraka ny mpitondra dia izy no mibaiko an'le toe-karena hoe zao ny ataonareo toe-karena iveloma malagasy hanika manome tombotsoa ho an'izay nametraka an'le mpitondra ilay toe-karena fa tsy manome tombotsoa an'le vahoaka satria raha le vahoaka tokoa no nametraka an'le toe-karena nametraka le mpitondra aloha dia le mpitondra ve tenen'ny vahoaka hoe zao ny toe-karena amelomanareo anay. Raha raisitsika ohatra ny atao amin'ny faritra itasy manokana satria eto ny foiben'ny radio dia mpamboly izy moa tsy mahalala an'izany voatabia mieritseritosika zany mafantatra an'izany be sy maro kokoa ovina rivony mambo izany tsy mahalala mananasina rivony mambo na izaho zao mamboly mananasy eo amin'ny toerana misy anao tsisy tsy mahalala an'izany ny olona fa zao ny mpitondra tsy afaka mijeren'ireo vokatra reo satria le patron nametraka anazy no jereny. Noho izany mila isika fiarahamonina amin'izay no mba andao ametraka mpitondra dia amin'izay fotoana izay tsika mba afaka mibaiko an'le mpitondra ka izay rafitra zay no apetraka. Zany hoe ny rafim-piarahamonina mametraka rafitra mpitondra rafitra politika zany dia mifanaraka amin'ny rafim-piarahamonina le rafitra politika dia tokony ho voabaiko ny fiarahamonina le mpanao politika fa tsy ny mpanao politika zay karamain'ny fiarahamonina no lasa andriamanitra kely rehefa tonga eny amin'ny fiarahamonina ka manao zay tiany atao. Ohatra amin'izany ange ny akaiky indrindra ny etsy amin'ny tanamasoandro raha resahana akaiky angambany samy manaiky an'izany rehetrarehetra hoe inona moa zany ny kitihana ny tany vahoaka manodidina eo raha fa misy 300 hectara eo an'ny fanjakana ko satria le patron'le fanjakana no miteny hoe alao ana tanyn'ireo vahoaka reo fa zany ny antoka ny volanao tamin'ny propagande nefa ny vahoaka ny patron nefa ny vahoaka ny patron mpitondra ka tena marina tsy mbola patron tsika satria itsika tsy mbola nametraka mpitondra itsika no vidina tamin'ny t-shirt sy kaskety ary nampandizina adiny ray
de nahazo kasikety tokoa ianao nahazo t-shirt ianao fa taiza le vola no entin'le mpanao politika na anababonanao tao fa raha ohatra katsina andray andreny ianao de tsy lany le olona mivarotena fa mba olona mahana foto-kevitra anatsarana ny fiarahamonina no tafapetraka amin'le fitondrana varotena zany mpanao politika eto amintsika zay ny akamaronika satria aiza mo iandro no ahitanao helikoptera 12 efa misy mahana zany any zao tsika miteny zao fa mitety faritra aiza mo ny ahitanao helikoptera 12 ny ofan'ny helikoptera ao anatin'ny adiny ray ange farafakely ny any ka 5 tapitrisa de izay vola zay ho alohany iza de alohan'ny fanjakana iny rehefa aveo rehefa mahazo fanjakana le olona ny varotena de zay ny magaga ny olona hoe fa maninona ianareo tsy mety mivarotena de mba atao aloha zay azahoana vola de azahoana fanjakana io ny magaga ny olona matetika satria zay nge tsy manentana olona hiditra ao anatin'ny RCR zay tsy manentana olona fa rehefa tsy tompona andraikitra le olona afaka mijanona amin'ny toerana misy anazy any izy fa ho anay zay mandray andraikitra za mavelona mivady amanjanako amin'ny asa fivelomako ianao mavelona mivady amanjanaka ao amin'ny asa fivelomanao ianao no namorona ty fandarana ty miaraka amin'ny radio fivoarana sy ny tompona andraikitra ambony ato de ianareo zany a mandray andraikitra zay koa mandray andraikitra mivondrona zany tsika rehetra mandray andraikitra de hoe ndao ary mba hifanaraka tsika ametraka rafitra hifanarahana fiarahamonina ka apetraka ny rafitra politika araka le rafi-piarahamonina fa tsy de hoe zay tily le mpanao politika ho atao hanaiky ve tsika an'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy loha ve mba mametraka mpitondra amin'izay ny malagasy fa tsika mbola tsy nametraka mpitondra teto hatramin'izay nisy ny Madagasikara tany aloha tany tamin'ny andro fampanjaka tsy hoe fa ny fidy angentsika tany fa ny adiny be sandro ny tany arak'ilay tononkira teo aty aoriana tonga mpanjana tany de niova ny fiarahamonina de niova le fiarahamonina de niala teto mpanjana tany de mbola tsy miverina tamintsika ny fahefana hoe ndao tsika mba nao fanekena ary ndao mba niendry mpitondra fa maninona moa ny conseil communal ohatra no tsy maintsy mpanao politika miaraka ny ben'ny tanàna ohatra fa maninona raha maka roa isam-pokotany tsika avadika conseil communal de ireo no mahalala ny raha misy an'ivon'ny fokotany de amin'izay fotoan'izay afaka miara-miasa tsara ny ben'ny tanàna io mahalala ny réalité fa raha Antananarivo zao ny raisinao ohatra ny ben'ny tanàna ny conseil communal amin'ny arrondissement ay mety mipetraka eny Itosy zany hoe tsy mipetraka amin'le arrondissement akory izy nefa izy mpanolo-tsaina ao amin'le arrondissement zany rafitra zany mila ovaitsika namana iandra mba hampirindra le rafi-piarahamonina le rafitra politika de le rafitra politika no mametraka amin'izay hoe satria ary tsika tatsaha inona ary ny ahafahana mampandroso ny tatsaha horesantsika zay rehefa aveo Andriamatoa Lazara Zafarson fa iverina kely amin'ilay foto-kevitra voizinareo ahako ao anatin'ny RCR moa zany lay tononkira teo de manamafy fa firenena malagasy miova amin'izao fotoana izao zany hoe ny rafi-piarahamonina mihitsy no potika tsy misy mpitondro tsika hoy ianao na mafisinao teo ihany koa fa mila mametraka rafitra tsika tsy andany fotoana ve mametraka an'izay rafitra zay satria tsy moramora mametraka an'izany hoe rafitra ifotony zany raha ho tafapetraka zay tsy mitovy amin'ilay foto-kevitra ijoroan'ilay mpanao politika sasany anambadimbadika any ve le hoe miverina andoharano ny foto-kevitra hoetiny RCR efa tany amin'ny taona 2009 no nitolona nametraka an'izany hoe ndao tsika nova rafitra de izay ihany fanontany mpanao gazety tsy ela be fa mametraka an'izany Lazara Zafarson 17 taona teoriana mbola zay ihany le fanontaniana fa raha natao izy tamin'izay de efa tafavoaka efa ela be tsika fa maninona moa tsika raha nova rafitra de no ela be raha manova rafitra zany nge raha tsika ohatra ny rafi-panabeazany nitolona ohatra ny amin'ny anovana ny calendrier scolaire fa maninona ho any zanatsika no ampianarina ao anatin'ny andro fahavaratra nefa ny ray aman-dreny sahirana tsisy fidiram-bola fahavaratra ny ankizy noana ampanaovana EPS mandeha manao gym torana ny an-dakilasy any de zarara mihinan-kanina mandeha mianatra ny kahetsy misy satria ny ray aman-dreny sahirana mbola manetsa ny ray aman-dreny fa maninona raha mba akisaka le fotoam-pianarana de andrasana farapara ny volana marsa na voalohandohan'ny volana marsa efa mba mavomavo iny ny vary de ampidirina mianatra ny ankizy mba afaka manampy ny ray aman-dreny manetsa aloha izy mandritra n'izay fotoana tsy anarana ao anatin'ny fotoam-pavaratra firy moa maty mivaratra ato anatin'ny faritra itasy ny ankizy ary firy maty lasany rano ny ankizy ao anatin'ny fotoam-pavaratra de zay nge le rafitra ovainy rafi-panabeazana zay de orzay koa ny rafitra fitsarana de iteny hoe mpitsara fa mbola matoky an'izany fitsarana zany ny vahoaka ny itasy ohatra rediredy zany namana iandry samy malala tsika fa tsisy dikany tsy miatra amintsika tsony rafi-pitsarana eo ianao ve mangalatra koa any Ambohitrambo
de mandeha 4 kilometatra anao taxi moto ndray iakatra aty Rivomamo ohatra zany zay ny vidin'le akoa nataoko hoe mangazo na arivo nangalary le olona any Ambohitrambo ianao mitory andofre nga arivo mifrena Ambohitrambo tonga ty andaniny Rivomamo anao mbola maka avoka na efatretsy nefa mangazo na arivo nalain'le olona raha tsy mandoa avoka ianao mbola mety tsy andresy mpangalatra mahaloa avoka alohanao de ianao ndray no migadra zay ve le rafi-pitsaranao eketsika ka raha ohatra tsika ka tsy mahay manova zany rafitra zany hoe ndao mba miana fahefam-pitsarana ny any amin'ny commune halatra koa ve ho ady tsy hain'ny ray aman-dreny eo an-tanàna no itsara azy zany hoe ifotony mihitsy zany any amin'ny fotony any io zany fa rehefa mba von'olona ohatra zay vao miakatra mpitsara vita fianianana fa raha ohatra ka hoe halatra koa halatra mangahazo zavatra madinidinga ohatran'izany ve ny olana mansy de zao Rivomamo le olona ny mangalatra de any Antananarivo any izy mangataka ho tsaraina ohatra na le mpitory any Antananarivo any de any izy migadra ianao nga malala koa rehefa afaka izy zay tsy fantatra ao mihitsy fa maninona raha mpahafantarina fiarahamonina eo akaiky io satria raha le olona eo akaiky eo no mitsara mifidy le tao hoe juré tsika de reo olona reo zany ray aman-dreny eo an-tanàna ny fokotany roa isaky ny fokotany de reo avadika rafipitra anatin'ny rafipitsarana de rehefa misy mangalatra eo an-tanàna de miara mahalala mibe sy maro hoe ianona ny nangalatra teto de migadra atsy amin'ny commune tsy izy am'izao de rehefa mivoaka avy eo izy de hitan'ny olona hoe ino tokoa fa mivoaka fa tsy hoe miala eto Rivomamo izy de mifindra ny dego izy de aizany afantaranao na mbola migadra izy na tsy migadra tsony rafipitsarana zay maty koa le rafipitsarana rafipambeazany efa resantsika teo ny resaka fananatany moa de tsy resantsika tsony zany fa iny efa ady isanandro sanandro efa lasa eny anivon'ny fitsarana de ao anatin'ny domaine mankany amin'ny domaine fotsiny ianao eo Rivomamo de boky efa rovotra efa misy amany 4 taona de reo de tsisy nana vao tao anatin'ny 80 taona maty koa ny rafitra fitantanana fananatany de tsika ve tsy mbola anova tahaka anay zao nanao projet zay niaraka tamin'ny commune Mertsiatosika niaraka tamin'ny fokotany Nampangabe tamin'izany andro zany de nizarazanakazo izay naka zay certificat permis de reboisement zany hoe ny comité foton'ny fananatany miaraka amin'ny président fokotany no manamarina fa anyandro ny tany de tonga avy any andro mitondra le permis hoe tiany ana permis afaka mamboly azo ao amin'le tany de omena zanakazo iandry de mahazo zanakazo iandry de lasa mamboly an'iny de lasa zay manome certificat ny andro certificat de reboisement amarinina ty amin'ny commune hoe iandry natiora ny namboly an'reto azo reto ny avy eo andrefana rakoto ny avy eo atsinahana rabe ny avy eo atsimo de mitonona eo ny manodidina hoe zao manao sony manodidina anatin'ny certificat de vita borna ho azy ny taninao zay nataonay tao anatin'ny fokotany Nampangabe ary ny ekeny isorana be de be any be ny tanàna ny Mertsiatosika nanaiky an'izany projet zany tamin'izany andro zany ary ny zavatra nahafinaritra lizy ary de hoe lasa le olona nindrana vola tany amin'ny banky de le certificat de reboisement nentiny de nahazo vola izy na matsiny ny asa nataony teo an-tanàna zany hoe tsy mila vola be zany ary de tsy mila fotoana be araka ny teneninao hoe rehefa anova fotsiny de ndao anova fa azo atao tsy mila vola manova calendrier scolaire azo atao tsy mila vola ny mifidy olona anatsara ny rafipitsarana azo atao tsy mila vola ny manatsara ny adiny fananatany tsy mila vola tsy mila fotoana fa finiavana lizy rehefa mandeha le rafitra fa io rafitra iny tsy mety amintsika satria rafitra napetraka ny mpanjanaka io zay no mahatonga an'le hoe rehefa tonga teto ny jiolona tsambo de nalainy daholo ny zavatra nisy rehetra teto de rava ny fiarahamonina teto ka zay faharavana fiarahamonina zay ndao arentsika amin'ny alalan'ny famerenana rafitra mifanaraka amin'ny kolotsaina mifanaraka amin'ny toe-tsaina malagasy raha le rafitra voalazanao teo Andriamatoa Lazara Zaferson eo amin'ny resaka fananantany tiako hiverenana kely ahoana no ahafahana manova ny rafitra ho amin'ny fananantany satria olana be io izy io ety amin'ny tontolo ambanivohitra satria misy olona anankiray mibody ny tany tatsaha amin'ny ankapobeny le tatsaha nefa tsy manana ny fafahana na ny mari-pahaizana akory iady eo amin'ny sehatry ny lalàna fanampon'izay ny didim-pitsarana sy ny taratasy-pitsarana rehetra amin'ny fiteny frantsay manao an'izay ny lalàna aloha tokony avadika teny gasy ny didim-pitsarana tokony avadika teny gasy fa tsy tokony akatra ny fitsarana akory ary io raha ohatra ka meno sehatra ny président fokotany amaolana sy ny comité fotony fananatany amaolana leo fiarahamonina reo ihany mahalala fa anlaza ty tany ty tsisy olona afaka mandahany zany ka rehefa ny fiarahamonina ny mandohanao kosa hoe tsy anao io
de efa mba mahay mionona aloha anao zay fa fantatry ny olona ny tantara teo ka malala zany daholo ray aman-dreny ary zay no mampalahelo eto amin'le fiarahamonina satria na le ray aman-dreny heverinao ray aman-dreny aza ampisotroan'olona toaka fotsiny iny de asainy mijoro vavolombelona eo anazy itany eo de manaiky le ray aman-dreny noho le am'le fanotrana zany mba ny antanako atsika atao amin'ny faritra itasy mandra-pahovinitsika no inimikipy anitsaka ny fahamarinana fa raha mbola tsy vonina hiverina ao anatin'ny fahamarinana tsika ka hijoro vavolombelona ho amin'ny fahamarinana hoe tena ny andro maro ny tany eo na misy miliardaire aza tonga avy any misy ange zany eo amin'ny tanàna misy anay eo iandry tsisy tsy mahalala an'izany eo Ambatomanga be de be zany tranga zany fa miezaka le fokon'olona miezaka amin'ny président fokotany a miezaka mamahan le problème ka rehefa mivondrana le fokon'olona de mikisaka ihany le mpanao ratsy a ninninona zavatra ataony any fitsarana le fitsarana ange a telo taona le mpitsara ny ao telo taona service ny domaine no eo de misolafa ndray de reo tsy mahalala ninninona zay momba an'le tanàna eo a satria tsisy taratasy le tany ho anay zao tany efa fantatra zao fa vita karatany de mitontona avy any ohatra misy manao reconnaissance tampotampoka eo fa raha tsy nisy ny ben'ny tanàna na tsy nisy ny komité fotofanana tany raha tsy misy ny président fokotany de miala maina ianao lasan'olona ny tany zay sorana be dehibe manokana ny ben'ny tanàna satria miaro an'le karatany izy zany zavatra zany a zay manapirofo hoe raha omenao fahefana ny olona ny fotony a ben'ny tanàna président fokotany reo olona miandraikitra any amin'ny faritra rehetrarehetra reo a de mivay ihany le olana fa tsy hoe tsy ilaina akory ny domaine ilaina ny domaine fa mba any misehatra ambonimbony ihany fa tsy hoe tany efa fantatra zao fa no ajariny bebe Jacqueline teo nandritra ny 4 taona de tonga avy any ianao a de hoe ana io de zay rehetra nefa malala fa bebe Jacqueline fa bebe Jacqueline tsy mahay taratasy ohatra zany zavatra zany tsy ekena namana ihany to teteny sady andry mato Lazara Ferson arak'izay rehetra voalazanao zay hoe tsy misy ve zany ny fitsinjarana paritra tena izy eto Madagasikara décentralisation raha arak'izay voalazanao zay mbola tsy ary nisy an'izany teto Madagasikara iandry enimpolo taona ny zao ny fahaleovatenantsika dana jereo fokotany rehetra raha ohatra ka mahanay bebe tonga de miara mahita ankehtsika fa tsy misy an'izany any tsisy fizarana andraikitra zany eto fa na ny commune anankiray arany mbola versenao any amin'ny fanjakana foibe ihany hietranao de raisitsika ohatra atao anatin'ny fizarana varitsinjy fotsiny nahazo ve meritsy atosika na ny ao Antananarivo koa mbola misy tsy mahazo ka eo ny antsika le décentralisation ndraindray satria nieritreretin'olona hoe décentralisation a de ny any amin'ny faritany no mijaly izahay eto 30 kilometatra miala Antananarivo a de efa mijaly koa zay fa tsy hoe ny any amin'ny faritany lavitra rehetra ihany a no mijaly fa mijaly daholo ny rehetrarehetra satria le rafitra no maty raha hiaditsika hoe andao nao décentralisation a de tsy vitany resabola le izy tsy vitany resaka fahefana le izy fa misy zavatra pitsopitso ny be dehibe ao anaty le décentralisation ohatra amin'izany a ny état civil soram-piankohonana raha eto arivo mamy ianao no miteraka de mba hifindramona ianao andego afaka 7 taona na 10 taona ny zanakao lehibe ka aka CEP andego ny zanakao miverina arivo mamy anao maka kopia lava tsy maintsy miverina arivo mamy anao maka kopia lava ka raha niteraka 5 ianao de maka CPI taona reo izanaka 5 reo fanesy de miverina ty anao anatin'ny 5 taona mifandimby na de efa mifindramona ny dego azy de tsisy na mahaolana ve teto tao anatiny zay 90 taona zay hoe ahoana ny amana an'izany manina raha mpiarahana amin'ny fifindramonina de tokony hitany amin'ny commune fifindramonina de hita eo ifa mifindramonina miaraka amin'ny kopia lava de azo le commune atao manomboka eo rehefa certifié ny fokotany aviany ny commune ny aviany hoe ilaza raha Ferson de avy ty amin'ny fokotany nampangabe tokoa de niteraka ny anna sy anna reto ny kopia miaraka amin'ny dossier ny ray complet fifindramonina hifindrany amin'ny commune Moramanga ohatra de tonga any de mandray ny commune Moramanga tonga sonareo ato amin'ny commune misy anay raha ka ny taratasy reto zany nareo manomboka sao de azonareo alaina aty ny kopia azonarainareo aty ny rehetrarehetra fa tsy hoe hiverina aty ndre zaka le kopia ohatran'izay koa ny be dehibe ny mamadika ato amin'ny faritra itasy ka raha ohatra ianao ka maty tany Tamatavy ohatra ny sanatriny zany ny havanao avy any Tamatavy ianao tsy maintsy miverina makaty mikarakara taratasy de ohatr'izay daholo ny olona manerana Madagasikara ka le décentralisation misy pitsopitso be dehibe fa tsy vitany hoe meo anay fahefana de meo anay vola nomena fahefana daholo chef district ka fa reo anie manaiky zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana foibe
nomena fahefana daholo ny gouverneur fa angamba tsy mahafantatra an'izany tsika hoe re gouverneur reo ane no manapotsitra le fiarahamonina indray azy ka raha mbola ampino indray fahefana azon'ireo nga tsika tsy mahalala an'izany amin'ny resaka tany-masoandro ka tsy vao mainka zava-doza tsisy tsy mahalala ny fanapara-pahefana ataon'ny député any amin'ny faritra rehetrarehetra misy any a misy député manao fanapara-pahefana satria hoe anazy ny fahefana ka raha ozy ianao décentralisation de le fahefan'le olona reo no ho ampitomboanao vao mainka aloza Manan-karena Madagasikara tafiditra ao anatin'ilay décentralisation effective ny resaka renakibon'ny tany Andriamatoa Lazara Zafiarson raha ny faritra Itasy manokana ny resahana manan-karena ny faritra Itasy olana nefa izay resaka hoe fandraisana fanapa-kevitra izay amin'ny maha-politisianina anao amin'ny mampandinika ny fiarahamonina anao olon'ny fiarahamonina ianao zany hoe atreto aloha zany dia izay manambola no mibaiko principe du pouvoir amin'ny ankapobeny ahoana ny hevitrao mahakasika an'izay zay le fanovany rafitra ao amin'ilay resaka politika ny resaka eto alohany ametrahano rafitra mpanatateraka naton'ny vazaha hoe exécutif ny exécutif dia ny ben'ny tanàna ny président fokotany ny chef district reny olona mpanatateraka reny olona reny tokony nisy mpanara-maso zany hoe mametraka rafitra ianao législative io ndray le everitsika hoe député fa tsy mitombona lizy satria ato anatin'ny district an'Arivomamo ohatra dia ianao député anankiray iny ve dia atety any Arivomamo na mbola ataontsika hoe tapitra ary mandahanao hoe ianao ve dia hainao n'le feno vahoaka sa ianareo efa mba nisy na eritreritra andeha manga ny député iteny zaho Andriamatoa Solombavam-bahoaka no olana aty aminay ity na ny député manatona vahoaka na député manana vahoaka sarotro zany dia zay tsy mety le rafitra fa raha ohatra tsika ka ametraka rafitra mpanara-maso dia raha maka ohatra tsika ohatra hoe etsy amin'ny fokotanina Bemasoandro ohatra dia maka olona ianao anankiroa amin'ny fokotanina Bemasoandro dia raha isitsika misy fokotany enina amin'ny telopolo atao anaty Mertsetosika commune Mertsetosika dia mahazo olona roa amin'ny fitopolo tsika reo navadika conseiller communal akoatra amin'ny président fokotany hafa fa reo olona reo zany ray aman-dreny niraisina atao an-tanàna dia reo nivadika conseiller communal dia reo no karamain'ny fanjakana anara-maso ny commune fa any amin'ny faritra sasany ben'ny tanàna be deabe ny ben'ny tanàna manao adalàna fa raha siana ben'ny tanàna tsy mahafantatra ny tokony ataony zany hoe reto solotena pokotany reto nivadika conseiller communal dia reo no akany ben'ny tanàna solokevitra ahoana iny ny problème aminareo Bemasoandro any dia mamaly any Bemasoandro ny problème aty aminay le lalana mitsofoka makarina no manao an'izao iny dia miady eo le fokotany zany no faninana any aty aminay koa mbo amboarina dia tonga marimaritra iraisana hoe zao ny volan'ny commune ary ahoana ny izarantsika azy manapaka ny ben'ny tanàna manatanteraka an'le asa dia ozy ny ben'ny conseiller communal hoe aleo raha le lalana makary any aloha ny amboarina dia mifanaraka ireo rehetra reo ka le rafitra mpanara-maso no tsy misy eto Madagasikara le député tsy afaka manara-maso no mpitondra ohatra zany tamin'ny trangatany Sambava le député ndreny nihera tany amin'ny prime ministre hoe iarahaba ndretsy nefa le député no patron ny prime ministre zany hoe tsy mety zany io rafitra io ianao patron ndreny lasa nihera tany aminazy any ampiasana hoe iala kely Andriamatoa mpiasa ka mifanohitra zany rafitra zany tsy mety zany io député fa faible io satria député 50 fotsiny nefa ny assistant parlementaire enina ny conseiller technique ny député enina 12 zareo samy karama eo amin'ny enina etsy ariary avy izay angambany nalatsaka kely reo olona 12 reo inona tsy amymezan'io karama io ho an'reto olona avy any amin'ny fokotany hanara-maso ny ben'ny tanàna olana koa nefa ny tompoko amin'izao fotoana izao marobe an'ireo solombavam-bahoaka tsy mahafantatra akory ny asany ka zay no mahatonga lizy hoe ny atao hoe lalàna mantsy namana iandry dia soso-kevitra avy any amin'ny vahoaka ifampifehezana ny fanarahana tamin'ny vahoaka aty amintsika ve ny lalàna ifampifehezana hoe ndao atao amin'ny teny frantsay ny didi-pitsarana izy mifanaraka tamin'izany tsisy aloha tsisy tsy lalàna zany io mifanarahana taminao ve ny lalàna rehetrarehetra ohatra hoe 29 marsa tsy azo isotroana toka ny mpanjana tany angeny nametraka an'izany hoe natao ohatra zareo nisy gasy mamy tany Moramanga dia raikitra mibagara tao dia nanomboka teo dia hoe tsy mahazo misotro toka tsony nareo fa sao dia manonga mpanjakana dia tazomy mpitondra fanjakana mandraka androany ferany tsy mahazo misotro toka 29 mars ohatra nefa ekeny misy spectacle 29 mars be deabe ny spectacle tamin'ny 29 mars teo le andro natao atserovana an'le mahery fo natao fandihizana fa tsy mahazo misotro toka fa ny lalàna ny vazaha napetraka fa ny antsika mipitehana n'le fahatsiarovana hoe zavatra tsy tokony andro anaovana spectacle zany raha tia atsiaro an'izany tsika
iza nanometraka hoe tsy azo hitondrana toka gasy ao anatin'ny tomobila za tsy miteny hoe misotro toka fa maninona ny toka vazaha miazo miakatra ambony porte bagazy fiheny mihitsy ny kazo ao fa maninona ny toka gasy ny tsy avelanao miakatra ao ndikan'izay a tsy lalàna avy any amin'le mpanao toka gasy io fa raha hoan'ny mpanao toka gasy ny anontanianao de ozy izy hoe aveloranga mba andeha ny tokanay fa hatsaraina fotsiny tia de fanedina hatramin'izay mihitsy io efa nedivana hatramin'izay zany fa tsika moa mbola tsy mety amin'le vahoaka malagasy angaman'le hoe itsika mila metraka ravitra fa hoe ela be ony ny lazaraza person sy ny ekipany ny anay tsy zavatra vetivetika rehefa enimpolo taona aveo no vahatsika namana iandry de ho safosafotsika vela izy a izay ary moatsikivy de zay ny nantanany avoaka malagasy hoe sao de mba tokony hitotika any amin'ny fahamarinantsika mba hatsara itsika ilay fiarahamonina fa efa potika ny eny taranakitsika potika ny hoavin'ny taranakitsika ny fanabiazana moa raha teo fa tsisy mandeha amin'izay loanina azakakatsika raha manolana daholy a na ny ray niteraka na ny anada na ny zodas rehetrarehetra mifamototra ny fiarahamonina malagasy a zany zavatra zany mila renina daholy amin'le fanovandravitra namana iandry latsaka katerina ny firenena malagasy ankehitriny a andre mato lazaraza ferson mila miverina amin'ny fototra mahamalagasy sika satria ny pitehan'ny vahiny a voalazanao teo hoe mila refondation tafiditra ao anatin'izany ny resaka régime préparatoire zany iza no andrasanareo zany ametraka an'izay izay koa namorona an'izay terme zay namana iandry isorana anao ny teny an'izay satria ny an'ny olona rehetra amin'izay de hoe régime transitoire na transition satria ny eritreretin'ny olona zany hoe efa nisy république eo de hifindra amin'ny république manaraka tsika izay mbola tsy nametraka hoe misy république eo fa izay mieritreritra hoe ndao tsika metraka république ka tsika rehefa république fahefatrako ny atao hoe république indray averina indray ny définition dia chose publique zava-bahoaka zany hoe an'ny vahoaka ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny firenena io inona le an'ny vahoaka eto andry manana inona le vahoaka na WC publique ary nge tsy ananany fanjakana nga misy fanjakana mitantana WC publique atsony de mbola inona zany ny anao vahoaka amin'izany ianao mitondra mananasy kely amin'ny bisikilety indray mbola sakanan'ny mpitandro filaminana eo a de mbola takina taratasy kely indray ianao mitondra mangahazo iny izy zany tamin'ny covid firy mangahazo n'olona avy any an-tsahany tavela teo amin'ny barasy teo de inona mahaizany ianao amin'izany tsy zavatra vahoaka zany eto koa ndao tsika metraka zavatra imbonana ka zay mahatonga le hoe régime préparatoire na mametraka fanjakana tsika anomana ny fananganana république ao anatiny firaisankina-pirenena de io le atao hoe convention nationale na fifaneken'ny firenena malagasy fa tsy ady lava eto tsika de adiny rakoto sy rabe no tsaraitsika tadidio tsara nanomboka tamin'ny 2002 zao crise zao 2022 2023 tsika zao roapolo taona zany hoe misy génération ray voateraka telo amin'ny roapolo taona izy zao a na roapolo taona izy zao a na raiky amin'ny roapolo taona de mbola adin'olona ihany a no eninao eno amin'ny aina manjery sy eno ny tambatsotra sosialy sanandro fa tsy misy mieritreritra mihitsy eto hoe ndao jerena mba ho jerena am'izay le taranaka de mba samy ifandefitra ndao hiakatra latabatra boribory de ifandinika tsika ametraka rafitra ka izay le régime préparatoire régime etreretina ametrahana an'le république fa zay vo isy république raha mifanaraka tsika fa ny fametrahana république de engana miaraka amin'ny vahoaka fa tsy hoe misy république ny latsaka avy any tsika nefa hampanjaka ny teto e de mpanjana tany ny teto e vetivety enao de république malagasy fa nga ianao nga nifidin'ny 26 juin iza nifidy an'le 26 juin ary ny arana tamin'ny dadabe nareo ve zany hoe ndao atao 26 juin ny fety-pirenentsika tsy niarana tamintsika zany fanapakevitra avy any ivelany fanapakevitra avy any ivelany zany am'izay fotoana na afaka ny de Gaulle hoe eto nareo manao lesy fa am'izao no afaka mandalo any voresaka teo tompoko le resaka hoe fanapakevitra avy any ivelany diplomatie tsika nefa firenena mahantra raha nitatitra navoakan'ny banky resa-pirenena tamin'ny 13 mars 13 lasa teo de mananika androa amby 20 isanjaton'ny malagasy no tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana lalina niakatra raiky amby 10 faingo 4 isanjato ny tahany fiakarany vidim-piainana tsy voafehy atsika amin'ny ankapobeny ny lafiny ara-tsosialy andalo teo tamintsika ny covid-19 ahoana tompoko no ifehezana an'izany tsy misy ve fanapakevitra azo napetraka manoloana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tokony ararototsika ve ny ady tany Ukraine mba afatsika mamokatra
mipetraka aminao fanontaniana mahapolitisiana anao André Matoa Lazara Zafiarson. Zay le rafitra toekarena ny tadiavintsika. Raha tena mpanapa-kevitra reponao politika dia rafitra toekarena mifanaraka amin'ilay fiarahamonina no napetraka teto. Zany hoe rehefa fantatra fa 900 tatsaha dia rafitra toekarena miainga avy amin'ny tatsaha zany no napetraka. Inona tsy nanampianao ny voatabia sy ny mananasy sy ny mpambolovary rehetrarehetra dia tohanana ny tatsaha amin'ny ray mividy ny zezika dia namokatra daholo reo ka na miady mandritra ny 10 taona any moa zareo ka misy varoanina atsika. Inona ny problème amin'izany? Tsika ao anatin'ny fahasahiranana zao. Ka tsika tsy mamokatra ko. Zay nge le rafitra hoe ndao tsika hamokatra. Marina ngeny tamin'ny andron'ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka hoe mamokatra ihany mamokatra trano. Tsisy vahaolana ankoatran'izay fa redirediny ankoatran'izay. Ianao ve atory eo an-trano dia mieritreritra hoe niady avy any ivelany no misy fiantraikany ao aminao. Fa rehefa ohatra ka mamokatra ny vahoaka malagasy ary zay ny isaorako ny société civile maro aty amin'ny faritra Itasy miezaka mampianatra ny olona miverina mamboly indray tsika fa tsisy fanafodiny ankoatra ny fambolena sy fiompiana. Eo tsika rehefa tsy lany ny sakafo vokatra zay tsika vao manodina, zay tsika vao mitra industrie. Rehefa tsy lany ny sakafo voahodina zay tsika vao mivarotra, zay tsika vao manao exportation. Nisy ady nge tany 1945 nijaly ve ny gasy teto ohatra. Nisy ady ve tany tamin'ny tany guerre de 6 jours tamin'ny 1967 sa vino. Enitsika taty ve zao le ady. Mbola natanjaka tsika tamin'izany tsy enitsika avy nge le ady. Tsy fantatra ny gasy ary avy ny fisian'izany. Satria ianao manambaro hoaninako. Misy sakafo. Zay nge ny problème teo tonga le Covid dia sakananao le olona tsy hitady vola nefa sakafo tsy misy. Dia sakananao le toekarena satria zay mibaiko ny patronao hoe inona moa tsy nametrahanao mesure fotsiny. Zay nge vavolombelona zany teto namana ihany raha ialina amin'ny Firenarivo mamy teto mahazo mandeha eo ihany le taxi borosin'ireo manam-pahefana reo miaramila reo. Nefa tsika tamin'izany andro zany 2,000 ny Firenarivo mamy tamin'izany andro zany dia zareo makara ialina dia mba vita trano be izy avy eo dia zay ve le fiarahamonina titsika apetraka. Zany hoe le mpitondra zany manana ny patrony dia ireo patron reo ny azony meny tombontsoa fa le vahoaka malagasy pretina tsy mahazo mikovoka nareo ka mba sosokevitra ny ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka ny Itasy sy rehetra mahainao zao fandarana zao mba mifidiana amin'izay olona mahalala ny tokony atao fa tsy zay rehetra milatsaka fidina nge dia mety satria izay no fifidiananao avy eo raha isy le fifidianana fa zay moa mahita hoe tsy misy eo. Izany fotoana zao iverenantsika amin'le fahendrena malagasy ndao iverintsika dia ndao ifanaja ndao ifampitenitsika hoe tsy mety ny ataony rakoa eo an-tanàna dia fampiteny fa tsy hoe ifa manao adalàna dia mihezana fotsiny fa raha miverina ao anatin'izay fiarahamonina mifanitsy zay tsika dia miverina ho azy ny fiarahamonina ary miahendro azy ny zaza misy fanabeazana eo an'ilay fiarahamonina fa izany no nafaty atsika teto navelantsika andeha ho azy le fiarahamonina vokatra ilay rafitra napetraka teto hatramin'izay. Taona 2024 vanim-potoana ny fifidianana André Matoa Lazara Zafiarson raha ny voalaza moa zany ao anatin'ny tety andro satria tapitra ny fitoampiasan'ny filoam-perinasa kelikely ihany hoy ry zareo avy eo anivon'ny seny iny teti-bola eo am-pelantanana amin'ny volana novambra izao sika raha isy ny fifidianana dia iroso amin'izay. Tapitra ihany koa nefa ny fitoampiasan'ny be ny tanàna moa zany sy ireo mpanolo-tsaina tokony hofidiana tsy voaresaka mihitsy anefa izy io. Manahoana ny fomba fijerinao ny paikady entin'ny voamera maleo tena amin'ny fifidianana sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Na io eo amin'ny teti-bola na io eo amin'ny hoe tofanitsakitsahana lalàna sahady satria tsy ho tanterahana zany ny fifidianana be ny tanàna kanefa tapitra ny fitoampiasana izy ireo. Ny anarana senia indépendant nefa miandro vola avy any ivelany dia mbola indépendant ny tsotsika an'izany nga moa efa ny fifidianana karakaraina senika na omby teto Madagasikara ara-tantara mbola tsisy an'izany teto. Administration namana ihany ny élection na fikarakarana fifidianana dia ao anatiny atao fitatana ndrara-panjakana mitovy amin'ny fanaovana kopia, mitovy amin'ny fanaovana karapanondro, mitovy amin'ny fanaovana examen any anatin'ny ministera rehetrarehetra any. Zany hoe ny dikany atao hoe administration dia zavatra mipetraka maharitra fa tsy miankina amin'ny mpanao politika na miankina amin'ny bailleur any ivelany. Tsotra kely zany averina any amin'ny administrateur civil na fikarakarana fifidianana tsy mila hidira ministera avy aza zany. Ianao vera hatramin'izay rehefa miova ministre d'éducation
de miova ny fikarakarana fifidianana CEPE na BEPC na baka tsy miova io ka administration io efa hainy chef koa rehetra efa hainy mpampianatra rehetrarehetra hoe vao manomboka ny février de alefaso ny taratasy ny CEPE mahazany daholo rehetra ka de mandeha automatique iny a de tonga ny fotoam-panadinana de mandeha de tokony ohatra izay ny élection tsy mila CENI zany vola arina zany any amin'ny administrateur civil fotsiny ianao no mametraka hoe isaka misy mavita kara-panondra any amin'ny commune de ny commune manao tatitra makany amin'ny district hoe reto ndray mpifidy vaovao de ny district avy de ny district mapakara de reto ndray mpifidy vaovao de voaisa le mpifidy de arahano fifindramonina fotsiny iny de le fifindramonina akarinao any amin'ny niveau commune de mikisaka eo le mpifidy hoe ty mpifidy ty mifindra ty aminay de voavono ty aminay zany a maty ty ato amin'ny commune ato a de mikisaka ry ty mpifidy ty stable io mpifidy io akatonao fotsiny hoe tsy mandray kara-panondro tsony aloha manomboka zao fa mikatona lisy mpifidianana amin'izao volan'andro zao ndray tsika no mandray kara-panondro de misy mise à jour na fanatsarana isa-taona ohatra ny an'ny CEPE hoe misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana CEPE de ohatr'izay koa nisokatra ny fisoratana anarana ho an'ny fanaovana kara-panondro le imprimière moa tsisiko sahirana ny commune satria mifanjakana fibe tsy mahana imprime misy le noho izany administration io problème io fa nikitiany avy any ivelany le administration hoe nareo miandany amin'ny resaka politique de ametraka mpitondra izy de ametraka mpitondra le mpanambola de tsy avelan'ny karakarain'ny fanjakana fibe lay a fifidianana fa izay no nanofanana olona tany amin'ny ENAM any amin'ny INFA na ny Institut National de Formation Administrative na any amin'ny ENAM na École Nationale d'Administration de Madagascar nofanina amin'izany a ny assistant d'administration ny adjoint d'administration ny administrateur civil hikarakara ny administration ao anatin'izany ny état civil ao anatin'izany koa ny kara-panondro noho izany a mikisaka fotsiny kara-panondro makany amin'ny liste électorale iny ny ilantsika siny amin'izany ampitovizo amin'ny baka ny fikarakarana élection ampitovizo amin'ny baka io a dia ny ministère ny éducation manofana ny ankizy any amin'ny lycée fa ny ministère ny enseignement supérieur no miorganiser ny examen asay fikarakarany administrateur civil aty amin'ny intérieur ny lisy mpifidianana de tonga le olona mandatsabato de manomboka eo raisy ministère ny fitsarana ny valim-pifidianana satria ny ministère ny fitsarana ange ny ACC no amoaka le valim-pifidianana ka raha raisy ny mpitsara io hoe tia ny valim-pifidianana taria mampitsara anazy de tafiditra anaty urne ny vato de manao passation ny avy ety amin'ny intérieur hoe ity a ny vatom-pifidianana tao amin'ny fokotany zao a makao amin'ny fitsarana de ny fitsarana mamoaka ny didy a de avy aloha le didy ivoaka any amin'ny faritra tsika nge zao tsy mahalala akory fa any amin'ny foibe any voaova le vato mandrapatonga any fa raha ny tena izy a tokony vakina amin'ny commune misy atsika ny valim-pifidianana misy atsika de fantaritsika hoe io marina ny tao amin'ny fokotany nisy anay de tsy afaka mangalatra zany mpitondraka ny lisy mpifidianana affiché eny amin'ny fokotany fa itsika moa zany tsy miraharaha olona nianatra tsony inona nampianara zany misy fotoana nampianatra tao amin'ny ENAM inona nampianarana olona tao amin'ny ENAM raha ohatra ka hoe ary amin'ny CENI de olona fidina indray a no karakara le fifidianana de hoe misy agent électoraux anankiroa ianareo ve efa mba nisy nanao enquête tany an-tranonareo mbola tsisy an'izany tany aminay ary aminay raha ty somary latsalatsy lalana dika zay maty fa resaka fotsiny resaka zay misy agent électoraux anankiroa zany resaka zany tsy misy an'izany ao aiza koa ny afantarany io an'izany hoe ato laza no mipetraka ny président fokotantsika ny male vezeo isan'andro de maninona raha tonga de akarama izy fa le agent électoraux ndray mihinana de le mpiasan'ny CENI mihinana mpiasan'ny CENI mivoa isaky ny firy taona de olona tsy stable nefa administration ny resahana ka maninona raha voavaina koa mikarakara reo pia de efa fantatra administration io a de misy olona fixe mialana eo de mireitiretiny eo de misy olo mpiasam-panjakana asan'ny fanjakana zany namana iandry ka le administration mihitsany ny tsy atsika mametraka an'izay andre matola lazaraza verson ka tsika mifidy olona tsy nianatrako mifitadiava olona mahay an'le administration ahoana moa ianao zao mpanao gazety za ve de hay ny asanao na mbola hianatra folo taona ary za tsy tonga amin'ny nivaonao zany andre fa mifameno tsika hainao ny asanao de haiko ny asako za nianatra administration publique fitantanana raha-mpanjakana de maninona ary ianao ve ampiakatra hitondra avion de olona ataotsika hoe mpitoto vary rino asianao mitondra avion na hélicoptère ka zay no mavoatsika de ozy n'olo misy manam-pahaizana be de be fa nitondra teo fa tsy nahay ninina fa nga zany midika hoe tsisy avion menjera mihitsy kosa
fa tsy hoe raha nisy avion enjera tany a de aloha raha nga tsy atao pilote tsondrainy mitondra avion fa aleo avadika mpamboly voatabia indreny mitondra avion nga azo atao zany tsy azotsika atao zany fa rehefa pilote natao hitondra avion de pilote natao hitondran'io na nisy accident be deabe aza ny avion de tsy maintsy mbola mianatra pilote ihany vao mahazo mitondra avion ary raha tsy nahay nitondra aza le manam-pahaizana teo amin'ny firenena de tsy mbola tsy maintsy mitady manam-pahaizana ihany ianao hitondra le firenena fa tsy hoe dao ialana am'izay le manam-pahaizana fa tsy mety zany ka mitondra firenena mila ianarana manao gazety mila ianarana mamboly voatabia mila ianarana fa tsy tongatonga ho azy zany a mivarotra mila ianarana samy manana zavatra hainy ny olona tsiraray ny ataona mpitondra mandrindra n'ireo manam-pahaizana reo hoe ianao ato de ianao ato de ianao ato de mifameno ny rehetrarehetra manenjika tanjona anankiray ny ampivoatra araka le radio fivoarana zay indrindra le matola zaraza verson fanampy moa ny hoe hitondra fampivoarana manotatsay tsy anivon'ny tontolo ambanivohitra miakatra ny vidimpiainana amin'izao fotoana izao tsy azo lavina fa mananika ny 7 ariary ny varomena miainga avy any Manalalondo any zany tonga n'Antananarivo any raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tena krizy lalina ny vahoaka malagasy a raha mandinika ihany koa ny hevitra naposaka ao teo de to mampanontany tena sady hoe mety hiteraka anatina fipoahana goavana ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao sarotra ny amena vinana zavatra tsara ho an'ny firenena malagasy angehitriny namana ihany satria efa rahantsika malala fa ny indikateur rehetra de rozy raha tsy laza tsika ianao moa milaza fa inflation navoaka ny stat le 11,4 reo fiakaran'ny vidim-piainana 1,7 ny sorsa avy any amin'ny stat any iny de ianao ve de mino an'izany niakatra nge ny lasantsy 4 niakatra 4% zany 50% de la miankina amin'ny lasantsy daholo ny déplacement reny frais-tsika frais-n'arivo mamy teo a 2 niakatra 4% zany 100%. Mbola tsy malaza ny zavatra rehetra zany fa amin'ny ankapobeny a niakatra be deabe vidim-piainana nefa ezahana takonana le izy tsy ho zaka le vahoaka malagasy io satria eo no mahatonga le tsy fandriampahalemana de manao fitsaram-bahoaka ny olona ahoana tokoa moa misy mangalatra avy any Ambohimandro ohatra de ianao hoe de ndeha asa saina hitondra le mpangalatra ianao ndray mbola miasa saina hitondra le mpangalatra iandoka amin'ny frena Ambohimandry hiakatra ty Arivomamo hiasa saina amin'izany ve ianao de omenao tsiny ve le olona raha manao zay fantany mpamety eo izy ho avela izy ary le mpangalatra votsitra mandendehany satria izy efa leo izy koa reraka miasa de ino potika ho azy nge le fiarahamonina teraka zany de mamon'olona le fiarahamonina rehefa mamon'olona le fiarahamonina misy zazakely mijery eo de hoe le zazakely ay ty zany fomba fanao rehefa misy mangalatra de ny génération afaka 20 taona zany tonga de mametraka hoe zao zany ny fomba ataontsika rehefa misy mangalatra ampiarina ny trano iny any amin'ny vidéo aza ampiarina ko maika fa hitany maso eo potika le fiarahamonina ary rehefa potika zay a potika ny fandriampahalemana de tsisy mifampiraharatsony a ka na misy mahazo anao azy eo amin'ny arabe manandrama nge ianao mba manao cinéma ohatra hoe midaboka eo amin'ny arabe Mérite Atosika raha misy olona mijanona eo tsisy olona mijanona zany eo ka avelan'ny olona eo ianao zay sisa le fiarahamonina raha mifanohitra amin'izay nisy tany aloha tany zany moa tsy zavatra azo atao zany hoe andramana fa ohatra ny anahy ka raha hoe ianao manarana tokoa hidaboka amin'ny arabe marina mafy raha misy hitangorona aminao zany ka rehefa rava ohatra zay le fiarahamonina de zavatra kely fotsiny andrasan'ny olona hoe aiza misy fotoana afahana mandroba nampianarina raha teo zany a tamin'ny 2009 engany misy afisanany ratsy iavin'so engany mba tsy tonga amin'izany tsika namana ihany fa noana le olona 4,000 ny kilao ny vary ny karama nefa tsy mahazo tsony 1 kilao na 1 kilao sasany izahay ohatra misy 8 mianaka ao an-trano de mba eritreretinao nge mizahatra mitranga ao an-tranonay amin'izany ohatra raha izaho le tantsaha mankany toerana zany le voly tsy mandeha amin'izay tokony izy ny zezika tsy takatra tsony raha mividy provandina trondro fotsiny ianao zao ohatra 7,000 ariary ny 1 kilao aiza moa ny atakarany tantsahany zany de ahoana de itezitra ianao raha fa tsy miasa izy de mipetraka eo tokotany eo izy a de miaro tomobile accidenté sisany ataony de maka an'izay entin'ny accidenté eo potika tanteraka ny fiarahamonina de iny misy valofaty rehefa avy eo de mifanafika ho azy le fiarahamonina de zay no matao hoe ady an-trano mazava zay namana Lazaraza Ferson everina nefa raha zay fomba fijerino zay de verina kely amin'ny resaka fifidianana satria vanim-potoana ny fifidianana tsika taona 2024 raha ny voafaritra moa zany a tsika nefa firenena manitra firenena tsy mbola andalam-pandrosoana akory
firenena ao anatin'ny antsana lalina tsy tafafoaka mandrak'androany tsy afa-miala amin'ireo mpamatsy vola iresa-pirenena tsika bakon'ny avy any ivelany araka ny voalazanao teo hoe tarika fotsiny neto fa ny fanapaha-kevitra na ny décision rehetra dia miainga avy any ampitan-dranomasina ahoana ahafahantsika miala amin'izay dao amboly raha ilaza raha zafiarchance sy ny ekipany satria za tsy mandeha rery za koa tsy manapa-kevitra rery rezay no mitondra Madagasikara dia ajanonay daholo aloha fotodrafidrasa rehetrarehetra eo akoatra ny lalana atao ianao ino hôpitaly manara-penitra tsisy fitaovana ino moa zao no lahantsika ny fonja eo fonenany eo fa ngatsika mahazo migadra ao kory raha atao hoe voninahitra zany migadra ao mba tsaratsara kokoa eo noho ny université io nge tsara noho ny université tsika manara-penitra atao inona zany fonja manara-penitra eo nefa le vahoaka tsy migadra aza tsy miadana nao nle ao anatin'le fonjatray zany hoe anao ty ivelandray no mijaly de tsy elo ndray ve ozy ny sasany mba miditra ao ka zany rehetrarehetra zany efa profon'le faharavahana daholo ny vahaolana zany ahena ny fandaniam-bolam-panjakana satria mandany vola loatra ny fanjakantsika amin'ny zavatra tsy misy dikany ary mangala bola koa ny any amin'ny sehatra rehetrarehetra any ny carburant na directeur any ministère angeo aka 20 tapitrisa ny carburant Sénat zay ndradradratrainao hoe ravana 400 millions d'ariary na 2 milliards FMG asa inona ny asan'le Sénat no andaninana zany vezivezy makaiza ngamba manao taxi brosy zany velo fomba hita tanantsika eto reo vola reo zany ahena 13 na 14 nisy ministère ny indemnité amin'ny fambolika zany ve moa dia ilana indemnité mamboly hazo de nefa zay ho mivarotra nanao pépinière teo Ambatomanga ny mizara mamaimpona an'le zanakazo zay de zareo mahita an'izay mahazo 40 000 ariary amin'ny zanakazo ray mangala bola daholo fitondram-panjakana io ka le système de contrôle na le rafitra mpanara-maso no tsy misy izay no ny antony anaranay hitantana raharam-panjakana hoe ahoana no fametrahana rafitra mpanara-maso ahafahana manara-maso le mpiasa-panjakana mba tsy ho tonga amin'ny alatra be vava tahaka an'izany azo atao no mametra n'io dépense publique na ny fandaniam-bolam-panjakana io amin'ny alalany fametrahana grille tarifaire ny atao hoe grille tarifaire dia ny fanjakana mametraka hoe ny vidiny oviva ray dia tsy mahazo mihoatra ny 2,000 fa rehefa hitanao any amin'ny fandaniam-bolam-panjakana any vidiny oviva ray alina tsika isanao nge mandoa an'izany ny stylo anankiray vidina 10,000 any amin'ny fandaniam-bolam-panjakana ny sima anankiray vidina ray etsy izy moa tsy malala vidiny sima kosa ka akariny zareo daholo ny vidiny entana rehetrarehetra rehefa manao marché public izy de io no mampanankarena le tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra mangalatra zany zareo mila olona ametraka an'izay balizy na arofanina izay le fanjakana malagasy olona nianatra mazava ho azy satria tsy afaka anara-maso an'ireo olona nianatra reo ianao raha tsy nianatra ka nitadiava olona miendrika anara-maso an'ireo fa ny fanjakana koa tsy tokony andraraha na ny filoham-panjakana ka hoe ilaza razafiaritra ndray no lasa manao boisson de boisson laza daholo koa ny ao anatin'ny fivoriana rehetrarehetra zany efa problème teto fa ny fanjakana dia arbitre mahazo mandrara daholo ny olona rehetra malalaka ny sehatra fa izay manara-maso n'izay mandika lalàna de raha ohatra ka hiditra amin'ny tsenam-baro-panjakana ianao na marché public dia reto ny ividianan'ny fanjakana stylo ray ty ny ividianan'ny fanjakana ny cahier anankiray ty ny ividianan'ny fanjakana ny ordinateur ray any amin'ny ministère any ianao imprimantana 750 000 hitanao ry amin'ny mpivarotra ry amin'ny suprême sainteur ry dia midiny sasany 2 millions d'ariary any amin'ny fanjakana de vidin'ny fanjakana io de miara manao soni daholo mpamoaka vola rehetrarehetra ka ile finance publique no ahitsinay voalohany areninay io de misy vola mijanona be deaibe zany eo de vola io décentralisenay anomezany fahefana ny faritra mba ahafahan'le faritra mihetsika mba amboary ny lalana any aminareo de mba ataovy azy voahan'le vokatra any de apoiena ny tatsaha za raha teo tatsaha tena mpamboly namana iandry noho izany tsy manana asa koatra amin'ny fambolena noho izany za de anoana ny tatsaha ao anatin'izay zavatra zay satria za anatin'le 700 rehefa finansienao ny tatsaha amin'ny resaka zezika amin'ny fanamboarana barazy ny tohodrano dia miakatra ny vokatra rehefa mitobaka ny vokatra eo an-tsena de milatsaka ny vidim-piainana rehefa milatsaka ny vidim-piainana de afaka mba mividy zavatra hafa le tatsaha fa tsy hoe indray mandeha isa-taona ianao vao vidy botifotsy fa zany zavatra mitranga eto Madagasikara raha mahavidy aza zany eny ary
efa narosirosonao teo ihany moa namana Lazara Ferson ny vahaolana fa ao anatin'ny famerenana ny rafim-piarahamonintsika satria potika sy rava ny soatoavina sy ny fihavanana malagasy meoary ny vahaolana fofoy ho an'ny tantsaha-piaino antsika eny fa nahareo-ponina sy tompony andraikitra tanan-dehibe ihany koa manaraka an'izao fandaran'izao. Liza miainga avy amintsika tsirairay le fanovana Madagasikara aza miandra filoham-pirenena zany nareo fa raha ohatra ka misy manao maloto veny amin'ny arabe dia andrasantsika amin'ny président Rajoelina iteneny zany. Itsika fiarahamonina no mila mifanitsy mifampiteny ny zavatra tsy mety fa zany ny fiarahamonina teto taloha. Hany ka tsy misy mahasamangalatra nataina ambony vadika aza satria samy mahafantatra hoe tsy mety eo. Zany hoe averintsika io rafim-piarahamonina io a dia ometsika fahefana ny ray aman-dreny ao an-tanàna. Le ray aman-dreny resahako eto olon-kendry fa tsy le fotsy volo akory. Fa eto amintsika mantsy zao a raha mandeha mamonjy fahoriana ianao mamy daholo ny hatramin'le fotsy volo ray amanontolo aza. Dia mivadika hianatra ao amin'ny fiarahamonina indray le satria efa tsy ray aman-dreny ny antsoina andreny amiko fa tovolahy be. Ka ndaotsika hitady le ray aman-dreny misy io an-tanàna. Ndaotsika hitady le olon-kendry. Reny olon-kendry reny no ataontsika mpanolontsaina ny tanàna na mpanolontsaina ny commune dia reny no mitondra an'le hoe zao mba zavatra hitahitanay ty amin'ny fokontany misy anay a. Averintsika le rafim-piarahamonina asitsika fanabeazana amin'izay manomboka eo satria ny fanabeazana antsika na ny tany an-tsekoly a tsy nampianatra ny kolontsaintsika. Tsika sianao samy mandalo sekoly fa tsy mbola nampianarina tsika sianao tsy azo atao manambady anabavy. Nefa zany ny tokony nampianarina tany. Dia gaga ve ianao raha ohatra ka mifamototra ny ankizy aty aoriana satria le fampianarana vazaha no nampidirina tao, kolontsaina vazaha no nampidirina tao dia rehefa mahay bonjour le zaza dia heverina fa manam-pahaizana. Nefa ny dika le bonjour ara tsy fantatra hoe inona miteny gasy ngany dikan'izany hoe manahoana. Bon zany tsara dia jour andro andro. Fa raha ohatra ianao ka mifatoka amin'le fampianarana malagasy hoe manahoana dia mba liana ianao amin'ny fahasalaman'le olona hoe manahoana ianao iandry. Dikan'izay salama ve ianao mametraka fanontaniana ianao. Fa ringa tsy mametraka fanontaniana akory. Zany hoe ianao zany tsy liana amin'ny fahasalaman'ny hafa akory dia mambany anankiray hoe salama tsara dia tsara zany satria ny fahasalamana ny voalohan-karena amin'ny malagasy. Ka zany kolontsaina zany tokony nampianarina. Ny tantaran'ny faritra ato amintsika tokony nampianarina. Aveza moa zao ny anarana hoe Imeritsiatosika nga zany nampianarina tany amin'ny EPP nga zany nampianarina tany amin'ny CVG tsisy malala akory ary zany fa maninona atao hoe Imeritsiatosika. Fa raha ny anarana Imeritsiatosika io no ampiasaintsika dia tena tsy atosika tokoa ty dia tena mafy be tsika amin'ny firaisan-kinantsika eto dia tafavoaka ho azy tsika manoloana ny fandrobana maro samihafa fantatry ny rehetrarehetra zany raha misy mpangalatra tratra eto Imeritsiatosika. Noho izany a misy tantara ahafahana mitazona an'le maha-malagasy ao a dia ireny no beazitsika hanatsarantsika an'ilay fiarahamonina malagasy. Iny ary Andriamatoa Lazara Ferson filohan'ny antoko RCR moa zany na ny tambabe ny olom-pirenena mandray andraikitra no nivahiny voalohany tato anatin'izao fandarana voizo izao amin'ny herin'ny an'io toy izao indray ny fotoanantsika manaraka mazava ho azy fa vahiny hafa indray no iaraka amintsika amin'ny fotoana voalaza teo. Mankasitraka anao tompoko nanaiky nasainy fandarana manokana nitondra ny hevitra tao anatin'izay ora iray izay betsaka tokoa ny fodik-hevitra goavana nentinao nampahafantarina ny vahoaka malagasy. Ianao namana iandro ny isaorana be dehibe ny radio fivoarana nanaiky nampandroso satria hitondra fivoarana amin'ny fiarahamonina ny iritsika mba merena antsika ilay fiarahamonina tena izay ao anatin'ny RCR tsy misy hoe fidirana ao RCR ahoana indray miditra amin'ny RCR dia zao rehefa tompona andraikitra fotsiny nareo rehefa olona andraikitra ianao raisiny andraikitra amin'ny fiarahamonina misy ianao après on se rassemble aux vazaha voizy le foto-kevitra hanatsarana fiarahamonina mifanena ihany tsika rehefa tonga amin'ny fotoana hoe on se rassemble dia ankasitrahana ny amin'ny lafiny teknika ankasitrahana anao iandry ankasitrahantsika ny mpiaino rehetrarehetra anaovana veloma ao mandram-piona indray amin'ny manaraka veloma tompoko. Iny ary mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko. Na raha anao teo voizo fandarana manokana niresana ny tontolo ara-politika toe-karena sosialy trangam-piarahamonina voizo nandraisana vahiny ady hevitra mivantana voizo